Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako. Arabaina anao fa tonga soamantsara eto indray androany. Eto ny fanatrehan'Andriamanitra, amin'izay misy ny fanatrehan'Andriamanitra dia eo ny fiasan'Andriamanitra mahery, fiasan'Andriamanitra magaga. Ka dia tonga ny amin'ny fotoana izay mba henoantsika ny tenin'Andriamanitra, tsika hivavaka tsika, ametraka izany am-pelatanan'Andriamanitra fa izy nanome teny ho an'ny mpanompo. Nivavaka tsika Tompo, misaotra anao izay mankasitraka anao izay manome voninahitry ny anaranao izay. Misaotra indray Andriamanitra raha mbola afaka hanambara ny fahatsaranao, hanambara ny hafatrao eto androany. Tompo tsinitsinina zava-poana Andriamanitra fa mila hery avy aminao, ny hery ny fananao masina ny ampiteny ampanomponao. Tsy amin'ny fahaizako na amin'ny fahalalako Tompo fa ianao nampiteny azy, aho dia fitaovana fotsiny ihany. Ke tendreo lelako amin'ny Tompo hanambara izay tianao ambara rehetra, ary ny teninao dia ho anay tokoa Andriamanitra ary fahasalamana ho an'ny nofonay. Izany teninao izany tondra hery, tondra tanjaka, tondra fitombona, hitondra fanovana, hitondra fanantenana ao anatinay tsirairay avy. Misaotra Jesosy io. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hoentina amintsika androany dia mikasika ny fananganana. Mikasika ny fananganana zavatra, hoe matoa misy zavatra tsangana izany dia misy zavatra rava izany teo, dia ny Andriamanitritsika dia Andriamanitra mahay manangana ny rava. Dia ny tenin'Andriamanitra hoentina ambara eto androany dia ao amin'ny Jaona 1:20 andininy 7:30 ka hatramin'ny 4:7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny sasy teny mialoha azy ary ambony hoe ny nanangana Jesosy any Lazarosy tamin'ny maty. Dia vonto indray ny fanaon'i Jesosy ka nankeo amin'ny fahasana izy. Ary zo izany sady nisy vato nirindra teo. Hoy Jesosy, esory ny vato, hoy Marta nabavy ny maty taminy. Tompoko maimbo izao fa efa hafarana izay. Hoy Jesosy taminy, tsy voalazako va, fa raha ino ianao dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra, dia nisorona ny vato. Ary Jesosy nanandratra ny masony ka nanao hoe ray eo, misaotra anao aho fa efa mihaino ahy ianao. Raha izaho dia fantatro fa mihaino ahy mandrakariva ianao. Fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no lazako izany, mba hinoany fa ianao naniraka ahy. Ary rehefa nanao izany teny izany izy, dia niantso tamin'ny feo mahery izy hoe, ry Lazarosy mivoa. Dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tagnany sy ny tongony sady voafemo soara ny vavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona fa ao izy ka avela ao avia. Ty tenin'Andriamanitra ty dia tenin'Andriamanitra efa fahentsika matetika, tsy vaovao amintsika, fa ny tenin'Andriamanitra dia mamy isan'andro eo amintsika. Manana hevitra ambara amintsika vaovao foana isan'andro eo amintsika izay tenin'Andriamanitra nomenantsika. Teto i Lazarosy dia tena hoe efa maty izy. I Maria sy Marta hoy izy ireo izany ankohonana tena nanakaiky an Jesosy kokoa izany. Taditsika misy fotoana i Marta nanasa ny Jesosy tao an-tokantrano, tao izy sy Marta sy Maria. Dia hitantsika hoe mifanerasera be amin'ny Jesosy izany ity fianakaviany Maria sy Marta ary Lazarosy ity. Tonga ny fotoana dia narary i Lazarosy. Dia ny fandimbina nandeha tany izany i Marta sy Maria niteny hoe marary anie Lazarosy i Jesosy. Tsy fahafatesana anatin'izany hoe fanoana ny voninahitr'Andriamanitra nanohy ny asa izay nataony aloha i Jesosy. Tonga ny fotoana dia maty i Lazarosy. Rehefa naty Lazarosy dia tratra ny fahaverezan-kevitra tanteraka, tratra ny fahakiviana tanteraka i Maria sy Marta. Satria hoe na amintsika olombelona zao hoe za zao raha manana dokotera zany. Hoe dokotera tsy hoe manana dokotera tena kaiky anahy, tena hoe tena kaiky marary aho miantsy hoe mba tongava re. Fantatro fa izy mahay ny aretinay io fa tsy tonga izy. Nefa hoe mifampinana sy manta io tsika malagasy hoe dia nefa tsy tonga izy.
farany dia tratran'ny fahafatesana izay olona tena akaiky mifoko. Kivy be aho izany satria mba namako ihany ve, tahaka izany koa mba zao ihany ve, lasa ohatrany hoe izaho mino fa misy fanomezana tsinika eny hoe. Satria efa hitan'ny Marta sy Maria izy manasitrana maro be dia be ny fanasitrana nefa nataon'i Jesosy, dia nanantena i Maria sy Marta hoe raha tonga eo Jesosy dia tsy maintsy sitrana ihany ity anadahinay ity. Fa saingy Jesosy dia mbola tany amin'ny asa izay tsy maintsy novitainy, dia tarana izy fa maty Lazarosy. Nefa rehefa maty Lazarosy tonga izy hitantsika eo amin'ny alohaloha eo hoe nifandimby mihitsy Marta sy Maria niteny hoe raha teo ianao dia tsy maty ny anadahinay, raha tonga ianao tsy maty, izany hoe ohatrany hoe nisy fanomezan-tsiny kely an Jesosy izany hoe raha mba navy ianao tamin'ny fotoana iny Jesosy tsy maty ho anadahinay io. Fa hoy izy Jesosy hoe vonto izy mifanahy, dia vonto ny fanahin Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy, dia nandeha nijery fasan'ny Lazarosy izy, dia tonga tary zany dia tena hoe tsisy mahavita an'izany hoe dia hoy izy eto hoe nieritreretin'ny Maria sy Marta dia hijery fasana fotsiny Jesosy, fa nefa Andriamanitra dia manana ny fotoanany io Andriamanitra antsika io. Tonga tary Jesosy dia io izy esory ny vato gaga be i Marta, fa efa maimba ane izay, efa efarana, efa trandro ane nandevenana anazy. Izy tompo hoe raha ino anao dia iseho ny voninahitrin'Andriamanitra. Dia noho teny Jesosy dia nankatoavy ny zareo dia nesosoriny zareo ny vato. Tamin'izay Jesosy dia niandrandra ny lanitra hoy izy, nivavaka, nangataka tamin'ny rainy hoe mba hitsanganany Lazarosy. Azafady maty hoy izy hoe mivavaka nataony hoe raha io misaotra anao fa efa nihaino ahy ianao, raha izaho fantatro fa mihaino mandrakariva ianao. Fa noho izany noho ny vahoaka mitsangana manodidina any lazako izany mba hinony ianao ho nanerakay. Vavaka izy hoe ny antony vao fantatry Jesosy hoe hafa azo nataon'i Jesosy hoe ry Lazarosy mivoa, satria efa firanga ny olona maty, zanak'izay roy hitantsika hoe mitsangana dia mitsangana, tsy maty io fa matory dia mitsanga. Fa tia Jesosy fantatra foana hoe ny ray n'Andriamanitra no naniraka azy, fa hifanavany an-danitra no ahafahany manao zavatra rehetra satria be dia be mpanenjika teo. Niaraka tamin'izay hoy izy dia mivoaka maty. Hiravavy, riranadahy, be dia be ny zavatra mety rava eo amin'ny fiainantsika, be dia be ny zavatra mety efa tsy ananantsika fanantenana. Fa ty tenin'Andriamanitra ty mampianatra antsika, ny amin'izay fotoana tsy ahitanao hevitra mihitsy, ny amin'izay fotoana tsy anananao fanantenana mihitsy, raha ino an'Andriamanitra ianao dia ho izy fananganana, io fiainanao efa rava io, zavatra eritreretinao tsisy fanantenana intsony, efa podika, tsisy hevitra intsony, minohy ianao fa raha nantona an Jesosy ianao, raha mino an Jesosy ianao, raha mandray an Jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia hiteny tahaka ny nataony tamin'ny nanangana ny Lazarosy hoe mivoa, dia ho tafavoaka inona ny fasana misy ianao mivoaka ao amin'izany fasana izany ianao. Voaka avy ao am-pasana izany fa ny Andriamanitra izay vavantsika, io Jesosy izay tokintsika io hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy miova omaly anio mandrakizay. Ny Andriamanitra raintsika koa dia Andriamanitra misy tantara ray koa ato amin'ny Nehemia toko faharoa. Nehemia toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny vakitsika Nehemia toko faharoa hatramin'izay. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary tamin'ny volany nisana tamin'ny taona faharoapolo nanjakany Artakeseresy raha teo anoloan'ny divin dia noraisiko ka natolotry ny mpanjaka, fa voazay aho no mba nalahelo teo anatreny. Dia hoy ny mpanjaka tamiko, nahoana ny malahelo tare ianao kanefa tsy marary tsiny, tsy zavatra fa izao
fa alahelo-po mihitsy dia raiky tahotra indrindra aho ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ho velona mandrakizay ne mpanjaka, ahoana tsy alahelo tare aho fa rava ny tanàna misy ny fahazan-drazako sady efa levony afo ny vavahady. Dia hoy ny mpanjaka tamiko, inona no angatanao? Dia nivavaka tamin'Andriamanitra aloha aho. Dia voanteny tamin'ny mpanjaka hoe raha sitraky mpanjaka ka mahita fiteny eo mason'ny mpanompony dia alefaso ho an'i Joda, ho an'ny tanàna misy ny fahazan-drazako mba anamboarako izany. Ary io mpanjaka tamiko, vadiny mpanjaka koa nipetraka teo anilany ahatra ohatra nena nefa ianao ary rahovina novina ka dia sitraky ny mpanjaka nandefa ady nilaza fotoana atreto aloha. Teto nalahelo be izy Nehemia, alahelo be izy naheno hoe fa rava ny tanàna misy fahazan-drazana, rava tsisy fanantenana. Fa ny asan'ny Nehemia zany hoe miservira mpanjaka. Tamin'ity izy nanolotra divain'ny mpanjaka izy, hitan'ny mpanjaka hoe misy hafahafa be izy, tsy ohatran'ny fataony isan'andro. Tsapany mpanjaka avy fa maninona anao ty Nehemia? Natahotra izy satria hoe sao dia ataony mpanjaka tsy faly, sao dia ataony mpanjaka hoe zavatra hafa. Dia lazainy tamin'ny mpanjaka hoe malahelo fa rava ny tanànako. Dia raiky tahotra zaho izy, raiky tahotra indrindra zaho satria nangataka tamparavelona mpanjaka mandrakizay anie mpanjaka ahoana ny tsy alahelo tare aho fa rava ny tanàna misy sady efa levony afo ny vavahady. Dia hoy ny mpanjaka, inona ary ny angatanao? Dia nivavaka tamin'Andriamanitra alohany. Hitantsika mialohan'ny fananganana dia mila mivavaka amin'Andriamanitra. Jesosy ary zanak'Andriamanitra, Andriamanitra izy, nangataka tamin'ny ray aloha izy. Tahaka izany koa i Nehemia hoe efa mpanjaka ino no tianao atao? Tsy tonga ny teny izy fa nivavaka tamin'Andriamanitra. Andriamanitra manangana, Andriamanitra manana fahefana, fa ny teny Andriamanitra hoe anao ametra-pitokisana amin'ny aloha. Ikonfienao aminazy efa izy ny mahay manangana. Mila mino anao, ataonao amponao ao. Jesosy anie niteny tamin'ny Marisy Maria, ino anao dia izay mialohan'ny fananganana mitaky finoana amintsika Andriamanitra. Mive ianao fa hain'Andriamanitra io zavatra io sady misy tenin'Andriamanitra any hoe raha tsy amin'ny finoana izy dia tsy misy azahoana sitraka. Zany hoe zany mialohany ianao eo amin'ny faravanao ny dingana voalohany tokony ataontsika dia mila manatona amin'ny Jesosy, manaiky amin'ny Jesosy atsika. Maria sy Marta anie dia nanato miankohaka teo anatria amin'ny Jesosy, miankohaka zareo hoe raha teo anao dia tsy maty ny anatany. Tamin'izay dia vonto izy ny fon'ny Jesosy. Ianao zany raha manantona an'Andriamanitra ianao ianao rehefa atsika anie vao miantso ny anaran'Andriamanitra fa voakasika ny fon'Andriamanitra. Indraindray ianao miteny fa tsy tan'Andriamanitra ty olana ty. Angatsy izao hoe vao miteny ianao dia efa miaino Andriamanitra. Izy zany miteny antsoy aho izy dia valiko ianao izy mihitsy miteny hoe antsoy aho. Jesosy koa miteny hoe mankanesa ty amiko ianao miasa fatratra mavesatretra fa zany manome fitsy. Inona ny mahatonga an'Andriamanitra tsy hainanao? Andriamanitra dia mila hoe anao manapetraka fitokisana tanteraka aminy hoe mino anao hain'Andriamanitra ny mananga ty fiainako rava ty. Mila miteny mivavantsika hoe hain'Andriamanitra ty. Zany hoe mivavaka miteny dia miresaka, ny atao hoe mivavaka dia miresaka. Miresaka zany mivavaka miresaka amin'Andriamanitra. Andriamanitra matoky ianao za. Fa ty zavatra misy amin'ny fiainako ty tsy ho mandrakizay. Matoky fa hainao ty. Miresaka tsotra ohatr'izany foana, ny vavaka koa tsy mila stratégie be. Alefatsy alefaroa fa tena hoe ataonao tsotra be za hoe matoky a Jesosy eo, mino a Jesosy eo fa hainao ny manangana ty faharavako ty. Hitantsika Nehemia ny alohany izy tena amin'Andriamanitra hoe dia nangataka tamin'Andriamanitra, nangataka izy. Dia rehefa avy nivavaka i Nehemia dia nangataka lalana tamin'ny Mozesy, tamin'ny mpanjaka amin'izay izy mba sitraky ny mpanjaka ve mba alefaso aho izy andeha hoany. Andeha hanangana le tanàna ny efa rava, andeha hanangana le vavahady mainy afo.
dia iny izy rehefa avy nivavaka izy, hitantsika rehefa avy nivavaka izy dia nangataka zavatra tamin'ny mpanjaka izy, toizantsika ny tenandry ary koa tamin'ny mpanjaka, raha sitraky ny mpanjaka aoka omena taratasy amin'ireo gouvernoura any andafiny ony mba amelany ahy andeha hatrany Joda. Ny taratasy eo amin'ny asafa mpitandrina ny alan'ny mpanjaka mba amezany azy anaovako ny vavahady ny lapa izay momba ny teboly sy anaovako ny manda ny tanàna sy trano izay toerako, dia nomeny mpanjaka ahy izany araka ny soa nataon'ny tanàn'Andriamanitra. Tanitsika amin'izany rehefa nivavaka izy dia voaka ny kasian'Andriamanitra mpanjaka, nangataka mba omena taratasy andehanako amin'ny gouvernoura, mba omena taratasy andehanako amin'ny lehibe ny ala. Azonareo zany dia hoe tsy vitany hoe nomeny, nefa hitantsika hoe ohatra n'inona angano any izy vadin'ny mpanjaka teo hoe ianao ve haritra any, fa rehefa nikasian'Andriamanitra, nivangian'Andriamanitra, rehefa avy nivavaka zany Nehemia dia izy hoe fa za koa mba ngataka taratasy amin'izao dia nomeny mpanjaka zany izy araka ny soa izay nataon'Andriamanitra tamiko. Zany hoe zany tsika rehefa mivavaka ny impossible ariavako dia tonga possible daholo. Ny impossible dia tonga possible. Tatsika zany hoe nisy tahotra tamin'ny voalohany tary, nisy tahotra tao anatin'ny Nehemia, io tezitra amiko ty mpanjaka ty, satria hitantsika tantaran'ny Josefa tany Amponja dia nisy mpitondra mpiservy amin'ny mpanjaka tany Amponja hoe nisy nitapan-doha, misy indray nivery. Zatra be ty miservy amin'ny mpanjaka ty, fa hitan'ny mpanjaka nalahelo tary, nisy déception zany tao anatin'ny mpanjaka, nisy diso fanantenana tao anatin'ny mpanjaka hoe natatra sao dia nitapan-doha izy. Fa rehefa nivavaka izy nibatika ny tantara hoe nahazo lalana izy andeha hanao izay zavatra nangatany anangana. Raha vavy sy ranadahy, tombony loatra ny manana an Jesosy amin'ny fiainana, tombony loatra ny mametraka fitokisintsika amin'Andriamanitra. Ninona ny raha avy eo amin'ny fiainantsika, Andriamanitra dia vonona nangana foana. Andriamanitra antsika dia Andriamanitra mpanangana, firifiry ny tantaran'ny faharavampiainana tato amin'ity baiboly ty ato, fa teo foana Jesosy manangana. Jerentsika ny tantaran'ilay lehilahy anankiray any amin'ny marika lehilahy nitetehana tsy nipetraka tantanàna, efa tsy misy na izy azy mihitsy, tsisy maha-olombelona anazy mihitsy, fa tany am-pasana, efa tsinoavon'olona nataon'olona hoe efa natao hoe ohatra n'olona efa tsy zavatra ilainy, fa any am-pasana fa rehefa nifanena tamin'i Jesosy zany demoniaka, nefa tsy demoniaka rainy tao anatiny, legiona hoy izy. Zany hoe zany toby maramila ray indray, raha toby zany dia toby maramila indray, legion rainy tao anatiny. Fa rehefa nifanena tamin'i Jesosy zany lehilahy zany dia mitsangana ny fiainany. Efa ravatsy sy fanantenana fa tafatsangana ny fiainany, lasa olona tena nilamina izy, gaga ny ray tanàna hoe iny lehilahy mitetra mipasana iny tan'izao fa tonga Jesosy, tafaona amin'ny Jesosy dia raha jerentsika ilay lehilahy raiky teny amoron'ny tamin'ilay lehilahy raiky hoe marary tsy tafahetsika izy, raha sendra mba mandalo raha misy manetsika rano za tsy afaka fe misy olona misisika eo anoloako ilay olona mila fanasitrana. Rehefa tonga Jesosy ndray mandeha fotsiny Jesosy hoe mitsangana bataon'ny fandrianao. Inona loatra ny andrasantsika aza variana marary sainao manokanao, fa raisy foana Jesosy, tompo mpamonjy ny fiainanao, matoky, mino, mametra fitokiana, mametra fanantenana, fa ao amin'ny Jesosy ny fanangana. Nandroany ianao mihaino anahy io mety misy zavatra tena hoe hitanao tsy possible tsony, ny asanao va io, fiainam-pitiavanao io, ary tsy fahasalamanao va io, ny amin'ny zanakao io, aza mamoy foy fa ento amin'ny Jesosy foana. Jesosy ilay nanangana ny Lazarosy, nampivoaka ny Lazarosy tao am-pasana, efa nieverin'olona fa maimbo. I Jesosy izay nanangana lehilahy demoniaka be iny dia tany Gerasena iny, mbola io Jesosy ambarako aminao androany, raiso foana izy, inoy izy,
dia izy io voninahitra an'Andriamanitra dia ho tafatsangana le fiainantsika efa tsisy fanantenana intsony fa ain'ny tompo no manangana ny be dia be ny tantara ato hoe vehivavy narara 12 taona dia tena efa fa tsisy mila efa rava fananana ny fananana rehetra efa ravana midina ino fa nikasika ny rambondamban'i Jesosy foana izy dia rehetra tamin'izay izy ny loharanony arety. Betsaka ny zavatra vitan'Andriamanitra momba ny fananganam-piainana fa ny tiako ambarandroany mbola tsy miova izy mbola tsy miova Jesosy io mbola mahay manangana hatramin'izao ain'Andriamanitra foana manangana ny zavatra tsy metimety rehetra eo amin'ny fiainantsika io fa raiso izy no izy dia ankatoavy izay asainy atao jereo ange izy tamin'ny Maria sy Marta hoe sory ny vato katoavy fony izay rehetra tena ataony dia hanangana amin'ny fiainanao izy. Saotra n'Andriamanitra izay zany azoko hoe mba nentina teto Tompo anehitantsika rehetra tononoka amin'ny anaran'i Jesosy misy fananganana ny rava rehetra amin'ny fiainantsika amin'ny anaran'i Jesosy ivavakantsika. Misaotra anao zaraiky misaotra Jesosy misaotra fanahy masonao fa niaraka tamiko ianao nampiteny ahy ianao Tompo ianao le mpanangana ny rava ianao n'Andriamanitra iderainay ianao ankalazainay ianao amin'izay fahaizanao manao ianao le Andriamanitra mahay manao izay tsy hain'ny olona atao ianao Andriamanitra. Misaotra anao izay mideranao izay mankalaza anao izay mankasitraka anao izay manome voninahitry ny anaranao izay androany Tompo nampiteneninao Andriamanitra izany teny izany alefa mba ho anasitrana anay ho hisy fananganana ny faravan'ny fiainanay rehetra na iza Jesosy izay ao anatin'ny famoizam-po na iza Jesosy fa efa very hevitra tanteraka fa tena hoe indraindray efa misy olona amin'izao fotoana izao efa hoe ny sisa taona hoe andeha hamono tena Tompo ho vanginao izy ka irezo izy amin'ny alalan'ny teninao izany Jesosy eo ka velona indray ny fanantenany tsangana indray ny fanantenany ny famoizam-po rehetra dia roana amin'ny anaran'i Jesosy miala ao anatin'ny voan'ny olona fanantsy finoana rehetra roana amin'ny anaran'i Jesosy ngotana amin'ny anaran'i Jesosy hiala ao anatin'ny olona amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka Tompo averiko anao ny voninahitra iray eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mankasitraka rehetra, tsika rehetra dia tahian'i Jesosy daholo atsika. Amen.